tompoko lasy tompoko vavy nankafaliana indray no iarahantsika ry amin'ity takarivany alakamisy ity isongadina ny tontolo politika eto anatin'ny fampahalalam-baovao isany amin'izany ny fisokafan'ny dinika savarananto karakarain'ny FFKM ny fahatongavan'ny amiral Ratsiraka izay mifanandrify ihany koa amin'izay dinika tanteran'ny FFKM izay eo ihany koa ny makasika ny sehatra ny asa tanana ireo karazana etsika anomezan-danja ity tontolo ny asa tanana eto Madagasikara ity fa mangataka ny filatsako Andriamatoa Fleury Rakotomalala ny KMD na ny komity miaro ny demokrasia sy ny antoko-tafana ny tanora andro ny fampandrosoana izay moa no feikevitra tapaka nandritra ny kongresin'izy ireo izay nitanterahana ny 12 ny volana lasa teo. Olona vaovao manana ny maizy azy tsy mbola naloto teo amin'ny sehatra politika vonona hampandroso ny firenena ary mijery akaiky ny sosialim-bahoaka no ilain'ny firenena raha ny hevitry ny KMD sy ny antoko-tafa izay nampafantarina ny mpampalala vaovao ny hariva teo amin'ny galeria Kamola Analakely. Andriamatoa Fleury Rakotomalala no mamaly ireo fepetra ireo raha nitapaka izy ireo nandritry ny Congrès national izay nitanterahana tao amin'ny nalogaroa 17 hektara ny 12 ny volana aprily lasa teo. Nitsolaika ato anatin'ny KMD ny mpanao gazety amin'ity andro dia filazana fohy ny vokatra ny fifidianana izay natao teny amin'ny Congrès national ny KMD sy ny tafa izay natao teny amina rogaroa dia ny filazana aminareo ny vokatra azo tamin'ny fotoana tamin'io fotoana io nisy candidat faly sy folo raika amby folo candidat tamin'izany fotoana izany dia nisy ny fifidianana ny mpizaika izay natratra 700 tamin'izany fotoana izany dia lany tamin'izany ny Andriamatoa Fleury Rakotomalala tamin'ny 500 ny tapaka tamin'ny Congrès national ny tafa sy ny KMD dia Andriamatoa Fleury Rakotomalala no lany kanefany miandry ny fanapahan-keviny izay satria dia miantso anazy ny KMD ho alatsaka ho candidat ho filoham-pirenena ka dia miandry ny fanapahan-kevitra avy aminy nisy ihany dinika ifanaovanay any telefônina moa everinay fa izy ngamba ny tompony teny farany sy eritreritra izay fanoliorana izay na hoenina ho tsy. Ny boltatokana no nampiasaina nandritra izany fifidianana izany raha ny fantatra. Nasian'ny KMD teny ihany koa nandritra ny fionana tamin'ny mpampalala vaovao ity fa tsy mankatoa ny kongrès izay tanterahana amin'ny 12 sy 12 ny volana May ho avy izao izy ireo. Ato anatin'ny KMD koa dia milaza fa misy Congrès national izay ho ataon'ny Andriamatoa Petr Rakotomalala amin'ny 11-12 izao ny zavatra tiana ho fantatra KMD tokana dia ny komity miaro ny demokrasia izay le nitolona teny tourisme izay nisan'ny taky ny famoahana an'Andriamatoa Petr tamin'izy tany Abonja izany hoe tsy nitaritolona izy fa notakina navoaka no mikatra politika azy ka eo ngamba fisolokiana anarana fisolokina andraikitra ihany ny filazana hoe KMD anao Congrès national any amin'ny faritra Moromania. No amafisy ny Andriamatoa Raversant André Louis de Gonzague arak'izany fa tokana ihany ny KMD dia ny komity miaro ny demokrasia izay tarihany.